fanontaniana, iza no mahatsiaro alaim-panahy isan'andro? Saiko ny milaza fa alaim-panahy daholo isika, mba fantatrao moa fa tsy fahotana ny alaim-panahy. Tena zava-dehibe ity satria betsaka amintsika no mieritreritra fa manota isaky ny alaim-panahy, ary mampanalavitra ny olona n'Andriamanitra izany fakam-panahy tsy misy farany izany. Ka didio anefa fa na Jesosy aza nalaim-panahy. Milaza ny Baiboly fa Jesosy dia nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanota. Izany hoe azo atao ny tsy manota rehefa alaim-panahy. Kanefa enoy tsara, raha alaim-panahy ianao ka taraiky misaintsaina izany eo, dia tsy mety izany. Mila miaro ny fontsika sy ny saintsika isika, ka rehefa misy fisainana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, dia mamporisika anao tonga dia hiresaka amin'Andriamanitra avy hatrany hoe: Tompo, tsy hisaintsaina izany zavatra izany aho. Tiako ianao, efa nohavaozinao ny foko ary hanome voninahitra anao ny fisainako. Mamitsaka eo am-baravaranao ny ota, manantsafidy ianao, ampandroso azy ve ianao?